feonantsivana fandaharana totosain'ny sampana FSFLM atao anatin'ny sonodaparitany Antananarivo. feonantsivana arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 7. Ampifaliana tanteraka no entina isampana sokoto manolotra ny arahaba ao anao amin'ny tia sabotsy maraina 20 ny volana oktobra taona 2024 ity. Raha toka sokoto se no mien'ny fandaharana dia tanana vy no atolotra anse homarika ny firalahiana sokoto ary dia manasa anareo anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany sorohitra ranitra no eto amin'ny fanolorana. Ifantoka bebe kokoa amin'ny feonambe izay ataon'ny sampana sokoto amin'io herinandro ambony io ny fandaharantsika anio. Na izany aza nefa dia atolotra antsika hatrany ireo zanam-pandaharana izay efa mahazatra antsika. Ao anatin'izany ohatra ny zanam-pandaharana ny sokotisma ve izay anarahantsika ny fizotra ny fivoriana nataon'ireo filo niaraka tamin'ny mpiandraikitra tao amin'ny sekoly Akamata amin'ny alahady lasa teo. Mariana sady ity ampiandohana fa namonjy ny fivoriana tamin'io fotoana io ny pastora Tonia sy ny fileovana tsara honenana izay mpandray ny feonambe larana 13 amin'ny taona 2024 ity. Eny ary tsy ampiandrelanareo zay fa avy hatrany dia iroso amin'ny fandaharantsika teny soratra masina sy vavaka. teny soratra masina. Mitondra fahalalana, finoana ary fiainana. Ny teny soratra masina izay atolotra antsika anio dia ny teny fanevan'ny feonamben'ny sampana sokoto amin'ity taona ity. Izany dia hitantsika ao amin'ny Matio toko 5 andininy 17 tapany voalohany sy ny andininy 14 tapany voalohany. Toy izao ny fivakan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo no fanasan'ny tany, ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Amen. Senativa
anao pamonjy omandrakizay ori fanay niray bitsibitsio ny fanainay FSFLM omba tsy lovy de mba arovy zao lalana fomino sy anatino anao fanay omandrakiza ny scoutisme ve efa nambara tamintsika teny am-piandohan'ny fandarana moa fa tanterina amintsika eto ny fivoriana izay nataon'ny filo FSFLM sy ny mpiandraikitra tao amin'ny akama 720 hektara tamin'ny alady lasa teo tonga nanatitra izany fivoriana izany ihany koa i pastora Feto Nelson mpitondra fitandremana ao amin'ny FLM Ambomasina Itosy izy raha teo no tonian'ny sampana sokoto sonadaparitany Antananarivo aentana amintsika avy hatrany ary ireo tsara ho fantatra manodidina ny fikambanana sokoto loterana amin'ny ankapobeny entiny pastora Feto Nelson tonian'ny sampana sokoto sonadaparitany Antananarivo mikasika ny jobily fa 2020 taona ny FSFLM alohan'izay aloha itsika tato anatin'ny espiantady namolavolany zao zavatra zao hoe hitany fahavangan'ny resaka mpandrindra eo amin'ny fitandremana sy ny filovana satria misy tonim-pivondronana dia misy tonia ty amin'ny synody dia ao amin'ny filovana sy ny fitandremana tsy misy dia ny komity na président komity ny sokoto fitandremana zay tsy fantatra misy marina sady tsisy no ianteherana tahaka izany koa ny amin'ny filovana dia nanapa-kevitra tsika va asiana toniany koa ao amin'ny fitandremana sy ny filovana dia nakatoavin'ny komité nasionaly io miatra zany io manomboka zao a ka ny antsoina azy dia hoe mpandrindra fitandremana mpandrindra filovana efa nalefa tamintsika ny communiqué n'izay a mino a fa efa nisy ny fidy ary agnamitsika dia ny fomba fanaovana azy zany dia zao ny tonim-pivondronana tsirairay avy zany hoe ny toni any amin'ny fiangonana tsirairay avy no mifampifidy ho anankiray ho mpandrindra ao amin'ny fitandremana ray tily ray mpanazava ny toni mpandrindra rehetra ao amin'ny fitandremana ihany keo no mifampifidy hiakatra makao amin'ny filovana ray tily ray mpanazava manomboka zao zany nareo dia efa alefa ny communication fa mifidy an'izay toni mpandrindra zay dia makasika ny jobily fa 520 taona 520 taona amin'ny 2015 ny FSFLM ny taona 1990 sy 1700 ny KMSL no nakato fa ho sampana velona ato anatin'ny fiangonana loterana malagasy ny FSFLM tsika zao a amin'ny taona zany 2015 dia 520 taona izy noho zany dia atao zany ny fankalazana ny jobily fa 520 taona io ka ny zavatra rehetra ndresahana tao zany a dia ho resahako aminareo salam'izao rehefa nifidina teny faneva ny jobily fa 520 taona dia samy nandrososikevitra moa iza no avaiza dia ny espiantamo zany a ny tenako nosolo tena ny vorotany dia nalefa tany a ity teny faneva ny fionam-betsika ity dia io no lany
hotely fanevany jobily fa 5 taona ny FSFLM zany no zany manomboko zao de misokatra fifananana logo sy hira faneva ka horaisiko amin'ny 13 décembre amin'ny 7 ora maraina eto 67 tonga eto 67 zany hitsara ny fifananana logo sy hira faneva de amin'io a mandray azy farany zay tonga aloha zay tsy maneniny fa raisiko atao anaty valopy mihidy ny fifananana tsy asina famantarana ny mombamomba ny mpandray anjara de atao anaty valopy mihidy anankiray mitokana ny mombamomba ny mpandray anjara ireo valopy roa samy hafa ireo idinao anaty valopy anankiray hitambarany a zay zany ny fombany hira faneva de atao misy solfa ary tombono an'izay mavita playback ny jobily fa 5 taona ny FSFLM ihany koa dia rehefa de nananganana comité jobily fa raha ny marina zany de tena manatena tsika spianta ny skoto rehetra era Madagasikara ny eran'izao tontolo zao azy satria dia mandefa email avy hatrany na ny avy any a Frantsa na ny avy any a Belzika vonina ny hiara-ankalaza amitsika zany jobily fa 5 taona zany satria zava-dehibe zany de tiako atongavana aminareo zany de zao asehoy fa miompoa mampanatsika azakatsika ny mandray an'io a de organiser an'io a de zay ihany ny antoka ahafahako miroso ny tsangam-bato fa 5 taona dia fananganana ivitoerana anankiray ivitoeran'ny FSFLM ka ny ivitoeran'ny FSFLM io zany dia amin'ny ivitoerana azy de toerana anankiray ao avokoa no mipololotra ny atodo rehetra ampandroso sy velaran'ny FSFLM amin'ny endriny mahasokoto azy ara-panahy ara-tsaina ary ara-vatana de mety hifandray ho lasa sehatra fandraharahana goavana hitsimbinana ny fiaina ny sokoto tsirairay avy mba tsy hatonga ny sokoto hivary lavo zany se zany ivitoerany zany ary tsy sarotra ny manatanteraka azy rehefa ao ny fahavononana ka misy ny fahakapakevitra be debe ny endrika entirakalazana ny jobily fa 5 taona io anisan'izany ny hoe anaovana séminaire mandeha par département era Madagasikara ho an'ny pastora rehetra ka isika flo zay omena formation de formateur no andeha hanofana era Madagasikara an'ireo pastora rehetra apafantatra ny atao inona ny atao hoe scotisme satria ny 2% ny pastora ihany mahafantatra an'izany hoe inona ny atao hoe scotisme ka zany zany asa atao anatin'izany atao fa 5 taona ary izy koa ny fampiofanana ny flo sy mpendraikitra rehetra zay ho atao anisa fanamariana fankalazana zany fa jobily fa 5 taona zany mba anofanana anomezana fiofanana leadership matanjaka 5 taona zany tsy zaza kely tsony fa efa olo-dehibe fa tena mijery atsika espianta zao tontolo zao nitili tukateni mahatuki kulukarnasu anamana avanyu lunare echa aripira alaita ulu manaja ulu nasiantra bibi tiamadini kiazava maniri pakatu arimihira simitsikira asendrani saruta sahi maheri fuma arita minasani madiu teneriteri trafiteni sifietsikani tilika tiletranetran fun fa raha somary itotiana kely ny amin'ny FSFLM espianta manokana dia nasiany teny ny mikasika ireo tompona raikitra ao anatin'ny rafitra
ka nanendrena vonjomaika any filotratraka mamaka otony teknika avy amin'ny vondrona tily. Dia rehefa nirana tany amin'ny komite nasionaly ihany koa ny fahabangany ny asa amin'ny tony teknika tily atao amin'ny SP-antany andritra ny fotoana nahatratra zay a, zany hoe efa talohan'ny fionam-be tany Rivony Mamy efa tsy fantatra, tsy mandefa teny, tsy milaza, tsy miera, tsy mialatsiny ny tony teknika. Dia ny birao nanapaka any tratraka mamaka zany a tendrena ho tony teknika tily manomboka zao andray ny toerany isolo an'izay fahabangana zay zany para interim. Mikasika ny fionam-be zay atao any amin'ny toby fiaferana kosindray dia notsindriny fa matoky ny filoha sy ny mpiandraikitra rehetra izy amin'ny fandavirariana ny fotoana. Atao tombanezaka io fionam-be io hitarafana ny amin'ny hoe manahoana ny sehatra nasionaly. Dia zay no hevitra matoky nandeha zany le resaka fisy teknika sy niana teo a, dia hitapiano hoe nanao nareo fa mbola mety avita tsaratsara kokoa noho ireny nareo raha tena manao, dia tena ataovy le izy. Zay zany. Ity fivoriana notanterahana atao amin'ny akama 7.5 hektara ity dia azo lazaina ho fionana fanomanana farany milohan'ny fionam-be ka tonga nanatrika ny fivoriana ihany koa i Apisa Mahatozo filohan'ny komity fileovana tsaronenana izay mpandray ny fionam-be. Manana izay ambarana izy mikasika ny tsara ho fantatra sy izay ho manana mandritra izany fionam-be izany. Tsolo aloha dia hoe efa vonona ny manana fileovana tsaronenana amin'ny fandraisana zay aloha zany anankiray. Dia raha hoe ny fepetra zany efa voateko zany amin'ny hoe fanentanana antsika ny fitondrana tanty tonga tanty sika satria akala manjana zany atsika hoe fiainatsika rehefa any dia miandro koa nefa fahavaratra dia miomana amin'ny trano any zany tsy ampy raha tonga solona dia hoe aleo tsika mitonga tanty daholo fa tsy misy trano any. Dia rehefa tonga any tsika dia miofana fanentanana fa mba tsisy fananana koja ananisan'ny vala tsirairay avy na ny tanàna tsirairay avy. Anton'izay a isany nahazoana le toerana zay natamtasy dia hoe tsy misy fanapahana ala mihitsy na kely azy fa raha andro sakafo tsika zay kitay a rehefa le amintany hoe zany nofony. Dia ohatran'izay moa zany a isany nahazoana toerana ihany koa ny fanajana ny tontolo iainana efa mazateo hoe fitandremana ny afo mba tsy ambotany ety satria tena bozaka be le ao karaha voafo mitselatra ny telo fosiny tonga dia ravaka ny tanàna. Zay zany no fanentanantsika. Dia mitondra ny bidontsika. Dia ny anankiray manarak'izay a tena moa zany tsika ny amin'ny hoe fepetra dia efa voazakeo moa hoe mandritry ny fampianarana ny rehetra dia mba tsy misy ny vetivety anatin'ny tanty a izy rehetra any. Dia ny farany angambany a ny fanentanantsika ny amin'ny hoany saorana manokana ny fitandremana feferana ny amin'ny fahavononana zao no afatra. Rehefa nakano zay dia miomana be izy dia rehefa makano tsika dia vita fa ny tilikambo-drareo aza mbola tsy vita. Dia raha mahita ny investissement ny infrastructure izay ataon-drareo dia hoe fa mahina moa sy le tilikambo natao tsika zay dia fahavononana. Dia zao afatra hoe aminay a tena famangin'Andriamanitra ifandraisana ny taona be sokoto. Zay no asan'ny fiarahamonina antsika dia tena aoka mba tanteraka tokoa le hoe fanasina sy fahazavana ho azo tokoa zay. Zay angamba ny saky na tena ho ampitay dia hoe famangin'Andriamanitra tokoa no andraisan'ny kristiana ny feferana atsika amin'io a saotra indrindra. Mamika mafizany aritrafa nala mamaiky tonga nasina ilala mavitribitry kely fofaly ravo miaravifa neriari andasia irarodo benuvetesi nareka faleri kasamimirawe rilasimami natukutomitola tani fufali awanati kwa waitana F
Rezuki zandry natataneny ava na izy ireo nilaza na ifotoana fo tsy manadino sanatry ilay akany ny fitira deriary andasia ira rodobe-no vetesy nareka falery ka samy mira hoe rilasy mamy natrokotomito tany fofaly ao anatiko ao ahitana FSFLM ny vaovao ato anatin'ny vaovaon'ny FSFLM dia andeha atolotra antsika ireo pitsopitsony tsara ho fantatra mbola manodidina hatrany ny feonambe 7 tanterahan'ny sampana sokoto any amin'ny toby fiaferana ny atao amin'ny filiovana izay mandray azy filoseta izay ao anatin'ny logistika ihany koa dia manahoana sy manahoana reny resaka rano sotroina ato anatin'ity feonambe ity miaraba azy miaraba ny sera fifa dia makasitraka tsika rehetra sahady amin'ny fahatongavana aty amin'ny feonambe ezahanao tomombana daholo ny rehetrarehetra fa miresaka rano zany misy fotoana fandehana amin'ny pompy maraina sy hariva fa na zany ary ny filiovana tsara nena izay mpandray dia miezaka tonga lavatra ny fandraisana dia haka citerne anatitra rano aty indray mandeha isan'andro mba ahafahantsika manara-po tsara amin'ny rano aty andasy misaotra an'izay eto akaiky etondray filo Kimbatsy Mengaly efa hitahitantsika amin'ny ankapobeny zay ny toerana isin'ny sampana mpanazava sampana maintso manahoana ny fahitany sy azy faly miarabanse aloha faly miarabanse sorohitra tena mahafinaritra be le toerana tena mety amin'le hoe mahasokoto ihany koa satria tena hoe ala azo ampiarana tsara n'le hoe teknika sokoto sy le teknika sokoto sy le fiainana kalamanjana ihany koa zany tena mahafinaritra i folotratraka mamaka efa hita ihany koa zay ny sapana maintso tily manahoana ny fahitany sy azy faly miarabanse aloha faly miarabanse dia raha fahitana ny toerana aloha dia ao anatin'le mahasampana maintso ny sampana maintso aloha izy hatramin'izao satria anaty ala tanteraka tsika ka izany no ahafahana miteniteny izao hoe aoka vonona amin'ny fitaovana fitondra milasy rehetra manomboka any amin'ny tanty zany sy ny fanaovana koja isan-karazany fa ilasy tokoa isika aty fa tsy hoe atory any anaty trano misaotra se atolotra antsika ny vaovao avy amin'ny fikambanana mpanazava stily eto Madagasikara sehatra nasionaly osokafana ny alahady 9 novambra izao amin'ny rora tolakandro ny taom-panabeazana sokoto 14 dia 12 eo ihany koa no anolorana amin'ny fomba ofisialy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny hitantana ny fikambanana mpanazava stily manerana ny nosy mandritra ny taom-piasana 14 sy 12 ny toerana anatanterahana izany fanokafana ofisialy zany moa dia ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambatovinaky la 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 la
ka aza mitsaratra. Ry Jesosy zokinay io misaotranao zahay satria totosasoama tsara ny fandaharana izay nataonay teto. Apetraka eo ampelantananao ny fandaharana izay mbola tanterahany eto amin'ity onjam-peo radio teny fiainana ity. Ireo mpiainana tsirairay avy dia mba horakofanao ny fanahinao masina, tarika azy ireo amin'ny asa tsara rehetra. Honorerana ny voninahitra ry Andriamanitra ray zanaka ary fanamasinao. Amen. Enary mipaka ety amin'ny fahafaran'ny fandaharana sady isika. Isaorana Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo no ny fitareny antsika ka nahatotosana ny fandaharana androany. Isaorana ihany koa ireo rehetra nanampy tamin'ny fanatotosana izany fandaharana izany. Tsy adino ihany koa nefa ianareo mpiaino izay tsy misaraka hatrany amin'ny radio teny fiainana ary an-tanina anaraka ny fandaharana rehetra izay aroso eto. Manome fotoananareo zahay amin'ny asabotsy 9 ny volana Novambra satria araka ny fanambarana teo dia tsy hisy ny fandaharana feonatsiva amin'ny herin'ny androany. Sorohitra ranitra no teto amin'ny fanolorana veloma daholo ary. Fandaharana totosain'ny sampana FSFLM atao anatin'ny sonodaparitany Antananarivo. arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 9 ora.